faliny iray mandray ilay zazam-pandany na lalanody. Nankalaza ny paka ny vahoakan'Andriamanitra rehefa tafiditra tao amin'ny tany nampanantenaina. Andriamanitra nampihavana antsika taminy tamin'ny alalan'i Kristy. Io rahalahinao io dia maty ka velona indray. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombantsika mianakavy aneny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia kafaliana mandrakariva no hitsidiana ny tokantranontsika mianakavy ary irariana ny fiadanana izay nambaran'i Jesosy Kristy afatra napetrany tamin'ny mpianana hoe ilaza hoe ho aminareo aneny fiadanana. Dia io no entsika amin'izao alady fa 17 marsa 2024 alady fa 4 mamakivaky ny karemy taonady. Ny loha hevitra aroson'ny fiangonana amintsika ary amin'ity alady ity sy velomana mandritry ny herinandro dia hoe faly ny ray mandray ilay zaza mpandany na lalanody. Ny vaky teny telo manampy antsika mandrakariva amin'izay fandalinana ny finoana miainga amin'ny voalaza ny soratra masina izay. Ny vaky teny voalohany ary amin'ny Josue mpaminany ny bokin'ny Josue toko 5:7 ka hatramin'ny 12 milaza hoe nankalaza ny paka ny vahoakan'Andriamanitra rehefa tafiditra tamin'ny tany nampanantenaina. Tanteraka tokoa ny fampanantenan'Andriamanitra ny vahoaka izay namakivaky ny efitra nandritra ny 70 taona ka tonga tao amin'ny tany nampanantenaina. Nambaran'Andriamanitra tamin'i Josue fa tanterany io teny fampanantenana nambarany tamin'i Moizy mpanompony io. Ary dia teo ihany koa nanatanterahany vahoaka ny adidiny manoloana ny fitiavan'Andriamanitra io dia ny fankalazany ny paka izay atserovana ny nanafan'Andriamanitra azy ireo teo ambanin'ny fanandevozan'ny Ejipsiana. Ny vaky teny faharoa ao amin'ny taratasy faharoa Masindapolo an'ny Kristianina tany Korintho toko 5:17 ka hatramin'ny 1:20. Andriamanitra nampihavana antsika aminy tamin'ny alalan'i Kristy. Mitahiry ny antso natao Masindapolo tao amin'ireo Kristianina tany Korintho ity andalatsoratra masina ity. Antso mitanisa fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana na tonga antsika ho tafahavana amin'Andriamanitra indray hoy Masindapolo. Ka nanafatrafatra ireto kristianina ireto izy mba hanamafy io fihavanana amin'Andriamanitra io ary hitahiry zany mba tsy ho tapaka na hitafasaraka amin'Andriamanitra noho ny fahotana izay atao. Ny fitehirizana ny finoana ary ny fifikirana amin'Andriamanitra mba handresy ny fakapanasy ny fahotana izay ity antso atao Masindapoly ity. Dia i Masindaluka ao amin'ny toko 5:1 ka hatramin'ny 7 ny 12 ka hatramin'ny 13 no hitondran'i Jesosy amintsika ny fanazavana sy ny fampianarana mahakasika ilay fitiavan'Andriamanitra ny zanany rehefa miverina aminy ka lazany hoe io rahalahinao io dia maty ka velona indray. Ka ho indrindra Masindaluka mitondra izany fampianaran'i Jesosy izany. Faly ny ray mandray ilay zazam-pandany na lalanody. Io loha hevitra aroson'ny fiangonana amintsika amin'ity alady fa 4 ny karemy ity. Manoloana tokoa ny fifanilikiliana, ny fifanavakavahana ifanaovan'ny zanak'olombelona izay efa nisy hatrany am-piandohan'izao tontolo izao ary miha mahazo laka ankehitriny no aseho nyity fanoharana ataon'i Jesosy ity. Fa anehoany ihany koa ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra mametraka amintsika mba tsy hifampitsara satria tsy misy afaka manavatena ho tsy manam-pahotana ary manasokajiny hafa ho mpanota sy ho fahavalo-piarahamonina. Amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra izay mahalala ny ao am-po tsy miloaka dia sitrany ny hamonjy ny olombelona rehetra ary tsy misy mahasaka anazy
hanatanteraka izany. Endrika roa no aneon'Andriamanitra io fitiavany ny mpanota sy ny olona izay mahatsiaro ho very io. Ny endrika voalohany dia ity asehon'ny zazam-pandany ity. Amin'ity fotoan'ity Andriamanitra dia maneho fa tsy nitady velively ilay zanaka very izy, fa niandro kosa ny iverenany. Satria tsapan'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fananarana izay efa filaza ny mpandinika hoe 3 ny mpananatra lavrary eo amin'ny fiainana. Ny voalohany dia ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa dia ireo ray aman-dreny, na ray aman-dreny niteraka izany, na ray aman-dreny eo anivon'ny fiarahamonina, ny fananarana ataon'izy ireny. Io no mpampianatra faharoa. Ary ny fahatelo dia ny fiainana. Ka eto dia ilay mpampianatra fahatelo no nampiasan'Andriamanitra mba hapody ny sain'ity zazam-pandany iverina akeo aminy. Niandry ny iverenany ity zanany ny rainy, ary dia rehefa tafaverina dia naveriny manontolo tamin'ity zanany sy navita fahotana ilay fitiavana nitiavana, satria fitiavana mandrakizay Andriamanitra. Ny endrika faharoa dia mahakasika ny ondry very. Amin'ity endrika faharoa ity indray dia izy Andriamanitra mihitsy no mandeha mitady ilay very, satria tsy sitrapo nentina havery ilay ondry, fa misy antony maro. Mety eo ny harerahana ka tsy naraka ny namany. Io moa ilay ambaran'i Jesosy hoe nanana ondry 100 ka very ny anankiray. Eo ihany koa ny mety hoe fahatson'ny lalana, satria tsy naraka ny namana ka diso lalana. Fa mety ihany koa mety voasaringotry ny zavatra teny an-dalana izay tsy nininona tao, ka misy zavatra maro mety maningotry eny amin'ny fiainana. Ka amin'ireny fotoan'ireny dia izy Andriamanitra no mandeha mitady, ary io koa no andrahan'ny fiangonana ho an'ireo hoe ondry very. Maneho ny toetran'Andriamanitra ireo toetra roa ireo. Miandry antsika hiverina aminy ary mitady antsika zanany, satria tsy niahafaty ny ratsy fanahy no sitrany, fa nialany amin'ny lalan-dratsiny ka ho velona izy. Verimberina matetika io teny io amin'izao vanim-potoana ny karema izao, atsapantsika tokoa fa fitiavana Andriamanitra. Fampianarana tian'i Jesosy ambara amintsika ihany koa amin'ity evanjely ity ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Aoka tsy ho toy ny fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo hoy Jesosy, izay miorina mandrakariva amin'ny alalan'ny tahotra, ka tsy misy fifankazahoana am-po toy ny nataony lahilahy matoa tamin'ny rainy. Fa aoka hoy Jesosy mba ho tena fifandraisan'ny ray sy ny zanaka toy ny nataon'ilay zazam-pandany. Ka na eo azy ny adalana ny fahotana vita, dia nahatsapa mandrakariva ity zanaka fa hoe rainy no nilaozany. Ka io no namerenany no hoe dado, efa nanota teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao nametraka mandrakariva izy, fa rainy ity mijena azy. Tahak'izay koa tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Aoka mba hanamafy mandrakariva an'izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay ho fifandraisan'ny ray sy ny zanaka, ka ny fitiavana no mamatotra fa tsy sanatry ny tahotra. Fotoana sarobidy ary izao fotoana makivakitsika ny karema izao, amerenantsika indray izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay, ary tsarovy mandrakariva fa namanahoana fahalementsika, namanahoana fahotantsika rehefa miverina maka amin'Andriamanitra isika, dia ny fitiavany mandrakariva no entiny mandray ny zanany. Amen. Ombantsika menakavy eneny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany, dia hitsodrano sy hitsimbona antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanamasina. Amen. Hitantana ny fiainantsika ny Kristy, hisaorana ny Andriamanitra dia samy ho ten'Andriamanitra ary.